Andrasana ny zomao avy izao ny anarana mandrafitra ny gouvernement tatariny Kolo Roger raha nambarana Androany nandritra ny famindram-pahefana teo aminy sy ny Prime Ministre tety Zamit Omer Berzika. Gouvernement taratry ny fisokafana sy ny fihavanam-pirenena araka ny foto-kevitry ny filoham-pirenena Era Jonarmampianina no hatsangany raha ny fanazavana hatrany. Nivoaka tamin'ity anio ity ny didy teo anivon'ny filan-kevim-panjakana na resy teo anoloan'ny Conseil d'État izany hoe nivoaka ho mpandresy tamin'ny raharaha ny fanolanany tamin'ny ministera serasera ny tory tamin'ny alalan'ny CSCA sy ny Omer, ny KOLO TV sy ny KOLO FM. Nofoana ny fitsarana ny taratasy fitoriana avy amin'ny CSCA. Nienatra amin'ny 4.400 ny tahany fananganana orinasa ara-dalàna ny taona 2024 raha mitata amin'ny taona 2024 raha ny salanisa navoaka ny Instat. Misy ifandraisany betsaka amin'ny filaminana ara-politika, ny fampiroboroboana indray, ny sehatry ny fandrarahana. Antoka lehibe ny fiverena ny famatsimbola avy any ivelany. Ken Shov, 30 taona nanaovana ny asan'ny mpanoratra sy ny mampiteny sary amin'ny alalan'ny sary miaina. Zopily volamena amin'ny tontolon'ny zavakanto ary mbola manana ny lazany ihany ankehitriny miaraka amin'ny trano mpamokatra Marvel. Anisan'ny nazahoana ny diplôma ny Guinness 420 ity zava-bita miavaka ity. Ny andindininy avy hatrany. Ampifaliana trano iarabanay anao ny tokantrano ny mpanaraka ny fampahalam-baovao eto amin'ny KOLO TV asaina renao anarak'izany hatramin'ny farany. Vaovao eo amin'ny tontolo ny ainao manjery nandresy teny anivon'ny Conseil d'État ny KOLO nivoaka tamin'ity androany ity ny didim-pitsarana na numerary no an'ny KOLO manoloana ny CSCA sy ny Omer. Narovana treo izany Ravina totreo izany ty raharaham-pitsarana mahakasika ny KOLO iny nofoana ny Conseil d'État ny fanapa-kevitra nyraisin'ny ministera ny serasera tamin'izany fotoana raha tsy ahivina tonga hatramin'ny fisakanana angeza ny fitaovan'ny KOLO ity raharaha ity tamin'ny volana Jona sy Aogositra 2024. Fanampanazavana vetrany ary. Nandresy ny KOLO. Vao marina izany zao fa mitombina ny profo-rehetra nentina nanazavana teo anatrehan'ny fitsarana ny maha ara-dalàna ny fahitalavitra sy ny onjam-peo KOLO. Nofoanan'ny filan-kevim-panjakana na ny Conseil d'État ny fanapahan-kevitra no raisin'ny ministera ny serasera sy ny Omer rehefa hita fa tsy mitombina ary mandringa izany na eo amin'ny votoatiny na amin'ny endriny. Mazava ihany koa fa tsy naomby ny ezaka nanakatonana ny KOLO tamin'ny alalan'ny CSCA izay narahan'ny fitoriana nataon'ny ministera ny serasera teny amin'ny tribunal ambaratonga voalohany izay nangatahan'ny ministra hatramin'ny fanagiazana ny fitaovan'ny KOLO sy ny fanakatonana azy no ny nambaran'izy ireo fa tsy fahazahoan'ny KOLO alalana hitrandraka n'ireo lisansa ampiasainy. Raha iverenana ny zavantranga tamin'ny fanombohan'ny volana Jona 2024 nandray fanapahan-kevitra mba hanakanana ny KOLO hampiasa ny lisansa teo ampelantanany ny komisiona manokana momba ny haino manjerina ny CSCA sy ny Omer. Io lisansa io izay tsy isan'ireo nozaraina nandritra ny vanim-potoana ny teteza mita akory fa efa lisansa ara-dalàna hatramin'izay efa niasa ampolo taonany no niovanarana taty aoriana. Manoloana izany, nangataka ny anafoanana ifanapahan-kevitra io izay nosokajin'ny KOLO ho fanapara-pahefana sy fandikan-dalàna ny vondrona SMPC izay misy ny orinasa ka nitondra ny raharaha teny anivon'ny Conseil d'État. Rehefa teny anivon'ny Conseil d'État izay tribunal misahana ny ady amin'ny fanjakana nanomboka ny tapaky ny volana Jona. Nivoaka androany ny didy izay nanipika fa tsy mitombina ny fampiantonana ny lisansan'ny KOLO. Nosokajin'ny fitsarana ho toy ny tsy nisy ihany koa ny fanapahan-kevitra no raisin'ny ministera ny serasera tamin'ny alalan'ny CSCA sy ny Omer. Noho izany, afaka manohy ara-dalàna sy ampilaminana ny asany ny KOLO. Tamin'ny 7 Avril farany teo no natao ny fitsarana izany ary nahafahan'ny orinasa SMPC naneho sy nanapirofo fa indrindra nampiseho ny maha ara-dalàna ny fitaovana rehetra sy ny alalana rehetra teo am-pelantanany hanaovany ny asany. Vokatry ity didim-pitsarana ity, voaporofo izany zao ary eken'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana fa mahafeno ny fepetra rehetra ara-dalàna sy ara-teknika ahafahany mitrandraka n'ireo lisansa ampiasainy hatramin'izay ireo ny KOLO.
Eo amin'ny lafin'ny politika, mialohan'ny fetin'ny paka no fantatra ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta KOLO Roger araka ny nambarany nandritra ny famindram-pahefana teo aminy sy Omer Berusik, praiminisitry ny tetezamita io maraina io teny amin'ny lapan'ny Mazoarivo, izany hoe nara-pitso na amin'ny sabotsy izany raha ela indrindra. Nizingizina trano ny praiminisitra KOLO Roger fa gouvernemanta taratry ny fisokafana sy ny fihavanam-pirenena araka ny foto-kevin-dehibe ny filoham-pirenena Ela Rajaonarimampianina no atsangany. Aravetrany ny fanjajina nataony Andry Rarson. Avy hatrany dia namaritra ny fandarana asa amin'ny praiminisitra vaovao andro amin'ny maraina teo Mazoarivo. Maro lafy ny vavahady hatreny gouvernement totariny indra amin'ny fanazavany. Araka ny efa nambaran'Andriamatoa filoha dia mila mametraka foto-drafitrasa vaovao ny firenentsika ao amin'ny tontolo mirindra ny maitra. Dingana ahatongavana amin'izany ny fanatsarana ny foto-drafitrasa efa misy ary ny fametrahana ireo foto-drafitrasa vaventy hafa vaovao izay ajoro manaraka ny fenitra iraisam-pirenena toy ny tanàna vaovao, zone économique spéciale zany, mifandray amin'ny alalan'ny autoroute sy ny lalam-pirenena, mifandray koa amin'ny alalan'ny serana ensemble sy ny serana mpiara-manidina manaraka ny fenitra iraisam-pirenena sisa. Fototra iangan'izany ny fampandrosoana izany ihany koa ny fametrahana foto-drafitrasa fototra toy ny todrano ho an'ny fambolena sy ny famokarana, ny lalana, ny famatsiana herinaratra avy amin'ny angovo azo avaozina izay malalaka sy azo tanterahana tsara eto Madagasikara. Mikasika ny mety ho isan'ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta sy ny endrikendrika izany dia nanambara izy fa mbola ao anatin'ny fananganana izany tanteraka nefa hitsangana mialohan'ny paka izany ary gouvernemanta demokratika sy misokatra amin'ny olona rehetra. Manantena antsika rehetra fa alohan'ny faran'ny herinandro raha tsy misy ny farakanana hoe impératif dia amin'ny zoma angamba. Nanao antso amin'ny tompon'andraikitra rehetra ny fitiavan-tanindrazana amin'ny praiminisitra vaovao manomboka eto. Antso avy ihany koa no ataoko amin'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany ny miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana mba samy hiara hiatrika ankitsi-po sy ao anatin'ny fitiavan'ny tandrazana ny asa fanarenan'ny maika izay miandry antsika manomboka izao. Tamin'ny filoha Ramarana Katroka no natao ny fanaovan-tsiny mirakitra amin'ny famindram-pahefana teo amin'ny praiminisitra Rotonta. Avy eo vandroso tamin'ny kabary mahazatra amin'ny fomba fanatanterahana lanonam-panjakana toy izao. Tamin'ny fandraisam-pitenena amin'ny praiminisitra teo aloha, Omer Berusik no ilazany fa efa ela loatra ny andro ny vahoaka ary mangeta-hita fampandrosoana aingana nefa maharitra malagasy amin'izao fotoana izao. Mangeta-hita fampandrosoana aingana sy maharitra ny vahoaka malagasy. Voatendry izao ny praiminisitra vaovao. Efa ela loatra no ny andrasan'ny vahoaka malagasy. Koa izay indrindra no nanapahako hevitra tsy hamonjy ny fivoriana tampony mikasika ny fitantanana ny fiaraha-miasa amin'ny fampandrosoana tany Meksiko mba tsy hisian'ny fotoana very amin'ny fampandehanana ny raharaham-pirenena. Efa nivonina amin'ny famindram-pahefana hatramin'ny volana Janoary ny gouvernemanta izay nitariko ary manantena izahay fa azo tanterahana anatin'ny fotoana fohy ny fanendrena ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta vaovao mba hahafahantsika miroso aingana amin'ny fampandrosoana ny tanindrazana. Tsy andry ela tahaka ny fanendrenan'ny praiminisitra ny fanendrenan'ireo minisitra isan-tokony raha ny vaovao azo hatreto. Ho fantatra ao anatin'ny telo andro izany raha tsy misy ny fiovana. Eo amin'izay tontolo ny politika izay hatrany tsy toteny eo anivon'ny mamparaitsony ve ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ora vitsy-monjy taoriny namoana ilay fanambarana nataon'izy ireo ny mpanao gazety omaly tolakandro milaza fa tsy araka ny lalam-pandrenana no nanendrena ny praiminisitra KOLO Roger dia efa nitady toerana teny Ambotsirohatra alina tontolo ireo londohan'ny mpisorona ao amin'ity vondrona politika miaraka amin'ny président Andry Rajoelina ity. Fanampanazavana ary iarana amin'ny Andry Rarson. Mafy loatra ve izany teo amin'ny fitondrana anatin'ny 5 taona manaraka izany, sa efa nintsana ny ravina ny hinanana.
hita tena mbotsiroatra ry maranto Jean de Dieu, ry Joanita, ry Boza Julien, ry Ziratsiraka sy ny namany tafa tamin'ireo mpanolotsaina manoka amin'ny président Journal mampianina hatramin'ny Malial. Araka vaovao eny tamin'io tafalina io dia naneho ny fahavonona niditra ao anatin'ny gouvernemanta vaovao izy ireo. Nilaza ihany koa ireto lohandoha ampisorona mapara ireto fa efa misy 20 ireo solombavam-boaka mapara manohana izao fihetsika izy ireo izao. Entsakilany, fahagagana sy akoviana nambara amin'ny filoha lefitra iray ao anivo mapara azo tamin'ny Antsatarby androany fa tamin'ny gazety toy ny olom-pirenena rehetra naneho ny vaovao io. Azo ambara fa dia vaky roa mapara ireo trango ireo no jerena. Andaniny misy amin'ireo mpikambana manizingizina ny tsy tokony iaraha-miasa amin'ny fitondrana ankehitriny ary nikasany ametraka fitarainana eny amin'ny Conseil d'État mikasika amin'ny fanendrenan'ny Prime Ministre iny. Ankilany, ao ireo mihevitra fa ny tombontsoa ambonin'ny firenena no jerena ka ny fifanomezan-tanana amin'izay no safidim-bahoaka no masoana hampandrosoana amin'ny firenena efa tena latsaka ankaterena. Mipetraka amin'ny fanontaniana, mbola misy maniry ny taran'ilay krizy efa naharitra 5 taona ve amin'ireo mpanao politika ireo no ny tombontsoa manokana. Fangatsy fifidianana indray moa no vahaolana amin'ity krizy ity ny mpanara vaovao manontany tena. Ny azo ambara, manoloana ny mety fitovian-kevitra samy ahafahana mitondra ny anjara biriko amin'ny firenena avokoa na ny fanohanana na ny fitondrana na ny fandoeran'izany rehefa mibantoerana ny hoe fitiavan-tanindrazana. Saingy efa maritana ny hoe fitiavan-tanindrazana io samy manana ny azy ho an'ireo mpanao politika. Mihoatra ny 3 metatra ny avon'ireo CV voaran'ny Prime Ministre KOLO tetsy Antaninarenina araka ny vaovao azo androany, dika izany fa efanjatony maro no isan'izy ireo. Tamin'ity androany ity moa dia tsy nisy tsony ny fandraisana CV, fantatra fa vondrona politika, atoko politika, fikambanana maro samihafa, eny hatramin'ny syndika dia nanolotra olona ho ministra avokoa. Ny andindin'izay ary miaraka amin'ny Andra Rarsan. Raha ny lôjika no arahana dia ireo vondrona politika na antoko politika na tafiditra solombavam-bahoaka eo amin'ny atenam-pirenena no mpikambana betsaka eo anivon'ny gouvernemanta. Raha tsy maintsy isy ihany ny fizokafana ambaran'ny filoham-pirenena sy ny Prime Ministre amin'ny fananganan'ny gouvernemanta. Toerana firy natokana ho amin'izany fizokafan'izany. 770 no isan'ireo solombavam-bahoaka amin'izao fotoan'izao. 740 ny mapara tany am-piandohana, 20 ny mouvance ravalomanana, malagasy miara-miainga 440, lidera fanily 10, iarakisika 10, antoko maintso 3, FFF 2, iray avy kosa ny an'le zasy, MTD, MDM, Patram, ZFFM, Zanakidady ary 370 ireo tsy miankina. Tombanana ho 30 eo ny ministera amin'ny gouvernemanta vaovao. Anao hoana no endriky ny fisinjarana izany, tsy maintsy isy raha teo ny ministera iantsoroan'ny olona atokisan'ny filoham-pirenena na dia tsy amin'ireo vondrona sy atao politika ao amin'ny anteny miram-pirenena ireo aza. Tsy maintsy ankina amin'ireo fifandanjahan-kery ihany koa ny endrika izany amin'ny ankapobeny no ilay fitonjovana amin'ny fahamarinana toeran'ny fanjakana izay natrateron'ny filoham-pirenena hatramin'izay. Milaza kosa nefa ny avy amin'ny UDRC fa tsy manery sy mitady takaliny amin'ny filoham-pirenena sy ny Prime Ministre fa ndraikitra izy ireo voalaza ny lalàna amin'ny fanendrena izay mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta vaovao. Ny UDRC dia nizara roa tamin'ny fiodinana voalohany. Nisy nanona ny candidat VPMMM azo andrinana Avril. Dia nisy nanona ny candidat HVM Journal mampianina. Dia logika kokoa zany raha tonga ny fiodinana faharoa no nanoana ny Journal mampianina ny UDRC rehetra. Aminay zany tsy isy takaliny io fa logika politika. Nanolotra olona izahay ho atao isafidianana ho membre ny gouvernement. Io moa dia navela malalaka ny Prime Ministre, navela malalaka ny filoham-pirenena isafidy izay hitany fa mety amin'ireo anaranareo ao anatin'izany ny antoko RPSD, ao anatin'ny VPM, ao anatin'izany ny AVI, ao anatin'izany ny liaraiky ny VAM, samy nanolotra daholo zany dia anjaran'ny Prime Ministre sy anjaran'ny filoham-pirenena no manendry an'izay olona natolotry ny VPM MMM. Manoloana ny fahamaroan'ny CV voaran'ny Prime Ministre sy ny fanendrena manokana ataon'ny filoham-pirenena, maro ny mety ho diso fanantenana, tsy voatery azo fahafampo avokoa ireo vondrona na antoko politika sy fikambanana maro samihafa nanolotra CV nanomboka ny sabotsy teo ka hatramin'ny androany maraina.
Fa mikasika ny tontolo politika izay ihany araka ny vaovao voaray izao hariva izao dia mihazakazaka ny toe-draram-pirenena ary heverina fa mbola hitohy izany ato anatin'ny andro vitsy manaraka. Io hariva io vao maika fa vaky tanteraka izany izao ny mapara nizotra ny azo any Avril nangataka fionana ary noraisin'ny filoham-pirenena ny solombavam-bahoaka 570 avy amin'ny mapara. Ny solombavam-bahoaka Marantu Jean de Dieu izay mpandrindra nasionaly no nitadika azy ireo tamin'izany araka ny fampitavo-baovao avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika io hariva io. Nambaran'izy ireo ny fahavononany hiara-iasa amin'ny filoham-pirenena Rajonarymampianina na io ao anatin'ny gouvernemanta na io ao anatin'ny rafim-panjakana isan-karazany. Midika izany fa manaiky ny fanendrena any Kolo Roger ho praiminisitra indray ireto avy amin'ny mapara ireto raha tao ny kajy solombavam-bahoaka sivy izany hoe sivy no tonga teny Avril androany. Ireo sivy sisa no miaraka amin'ny elatra mapara amin'izao fotoana izao. Fa momba ny fandriampahalemana kosa indray dia nofoana ny fitsarana androany no ahafahan'ny fitsarana androany raha ny marina kokoa ny jeneraly rakoton'andrasana nouvelle sy ny miaramila roa hafa ny rarabany ivato fikomiana sy fikasana anonga-mpanjakana moa noho ny ampangana azy ireo ary nampidirana azy ireo amponja hatramin'ny taona 10 raha tsy ahivina isan'ny voapanga niaraka taminy ny colonel Kotity Asolan sy ny colonel Charles Andrianasoavina ary ny jeneraly Rawela sy miaramila manamboninahitra hafa. Aratsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao ihany moa ny mikasika an'izay vaovao rehetra izay. Fa lafim-baovao tanteraka kosa indray 10 andro mialohan'ny fetin'ny Pâques samy manana ny fomba hoety niatrika izany eo amin'ny lafin'ny hoety manana ara-bolany isan-tokantrano. Eo ireo mampiasa izay misy eo ampelantanana, eo ireo misafidy ny indram-bola any amin'ny banky, fa ao ihany koa ireo manantena ny fampiakarana karama ahafahana manao fety. Mandalo ihany ireo 2 andro ifaliana ireo andaniana ny vola ireo, mbola misy 40 andro vao tonga indray vao faran'ny volana May andrasana ny karama manaraka. Fanadatina ary nataony ny andro randrenarso. Saika indramany mpanjifa volany amin'ny banky avokoa amin'izao fotoan'izao rehefa etsika na dia raram-pianakaviana azy. Fanomanana ratsakafo sy ny fitafy ny andro alahady ary ny fitsangatsanganana ny alatsinain'ny Pasika ireo amin'ny ankapobeny no ilany isan-tokantrano vola amin'ity faran'ny herinandro ity. Maro amin'ireo orinasa no mampirosy ny fandoavana ny karaman'ny mpiasa ao aminy ho amin'izy mao avy izao. Ho an'ny mpiasam-panjakana narosy rahampitso ny fanombohan'ny fandoavana ny karaman'izy ireo raha toa ka efa nanomboka ny alatsinainy farany teo ny fandoavana ny fisotrondronon'ny be antitra eny amin'ny toerana mahazatra azy. Ho an'ireo ray aman-dreny, mpianakaviana sendranay teny an-dalana, tsy nisy fanomanana goavana ny amin'ny hoenti-manana hiatrehana ny fetin'ny Pasika. Nanay dia mandeha amin'izao foana mpiainana izay. Zay fotoana Pâques ary. Zay mihitsy. Izay ampelantanana no ampiasaina. Zay ngamba ny azo atao. Izay ampelantanana ihany no atao, izay atao izay mahamety azy. Indray vola amin'ny banky ve hoe pour quelques jours de fête de Pâques ohatrany tsy mety amiko. Fantatra kosa fa efa maro amin'izao fotoan'izao ny malagasy liana amin'ny findramam-bolany amin'ny banky. Ho an'ny banky iray no tsy dianay, ny atsasaky ny mpanjifa manana akaonty ao aminy no efa nanao findramam-bola. Nahitana fiakariny hatramin'ny 100,000 ny isan'ireo nanao findramam-bola tao anatin'ny fetin'ny noely 13 raha amin'ny tamin'ny noely 14 tsy ireo filana goavana intsony arak'izany no indraman'ny olona vola fa izay rehetra ilainy amin'ny fiainana andavanandro. Ny banky raha teo tsy manontany ny antony findramam-bola latsaky ny folo tapitrisa ariary. Afaka ataon'olona amin'izay zavatra ampiasain'olona amin'izay zavatra tsy mihitsy ilay izy fa ny akamany mihitsy ny eo ny hoe anaovana mariage, anaovana anniversaire, ivitana immobilier, tena large be zany le fampiasain'olona ny vola ary samy manana ny ilany anazy daholo ny olona tsirairay. 80e anniversaire ny grand-mère dia andehanao soafeny izy. Voafetra ho an'ireo olona manana fidiram-bola maharitra ihany koa ny findramam-bola amin'ny banky. Ny famerenan'izany izay voafetran'ny lalàna hatramin'ny 300,000 ny karama raisin'ny olona mindrana izany isam-bolana. Tsy nisy ny fisondrota karama ho an'ny mpiasam-panjakana tamin'ity taona 2024 ity.
ho an'ireo mpandraraha amin'ny sehatra tsy miankina mivondrona ao amin'ny GEM na ny fikamban'ireo orinasa eto Madagasikara sy ny fivim-pamana ny fikamban'ireo mpandraraha eto Madagasikara mikasa ny ampiakatra 520 isan-jato ny karaman'ireo amin'ny sokajy M1 sy M1 izy ireo. Petsy ny toekarena kosa indray lafi ny fandraharahana ny hatrany amin'ny 700 isan-jato ny tany fananganana orinasa ara-dalàna tamin'ny taona 13 sy 14 raha mitany taona 12 sy 14 raha ny salanisa navoaka ny Instat amin'ny TBE na tableau de bord de l'Economie. Nahitana fitombony kosa izany ho an'ireo orinasa iray manampy ireo maniry anangana orinasa tao anatin'ny 3 volana voalohany ny tsangana ny Repoblika faha-efatra. Antenana itsara kokoa arak'izany ity sehatra ity amin'ity taona ity raha mitoy ny filaminana ara-politika. Ny andindinin'izay ary iarahantsika amin'ny Andorandrenarso. Orinasa voasoratra ara-dalàna miisa 720 sy 20 alina no nitsangana ny taona 20 sy 20 raha tsy nisy afa-tsy 720 amby zato sy 3 sy 1 alina zany ny taona 13 sy 20 araka ny salanisa avy amin'ny Instat. Ny 707 tamin'ireo no voasoratra teo anivon'ny EDBM ny taona 20 sy 20 raha 570 sy 700 izany ny taona 13 sy 20 izany hoe orinasa lehibe SARL sy SA. Raha eo amin'ny sehatra ara-dalàna sekteur formel arak'izany dia nahitana fiainana goavana ny faharisiana manangana orinasa teto Madagasikara. Ho an'ny orinasa iray manampy ireo maniry anangana orinasa no tsy dinay. Orinasa mampolo no voatsangan'izy ireo ny taona 20 sy 20 ary tafakatra 20 izany ny taona 13 sy 20. Mizarazara ireo sehatra iasany. Ny 7 orinasa mpanafatra sy mpandefa entana makany ivelany. Ny 9 orinasa misana ny fanoratana lahatsoratra any amin'ny tranokala na rédacteur web sy ireo call center. Ny 2 orinasa mampanao fampiofanana mahakasika ny fananganana orinasa. Ny 2 eo amin'ny sehatry ny fandraisam-bahiny sy ny trano fisakafoanana ary ny iray mpanao tolotra fanomezana na coffret cadeau. Amin'ny ankapobeny tanora eo anelanelan'ny 5 hatramin'ny 30 taona ny ankamaroan'ireo maniry anangana orinasa ireo. Olona 5 eo amin'ny ankapobeny no ampiasan'ny iray amin'ireo orinasa ireo. Nahatratra hatramin'ny 70 kosa ireo rédacteur web sy call center. Izany hoe tsy latsaky ny 50 sy 200 ny asa voaforina tamin'ny alalan'ny fananganana ireo orinasa madinika sy salantsalana ireo. Ny tsy fisian'ny famatsim-bola sy ny tahotra amin'ny fampanarahan-dalàna raketra kosa nambara n'ity mpandraharaha ity fa antony tsy mbola mampiroborobo ny sehatry ny fandraharahana eto Madagasikara. Matetika raha fa misy asa atao créé hoe bailleur zany na hoe ONG miasa ho ana bailleur na association dia mazava azy ilaina foana le NIF stat dia amin'ireny le olona matetika tsy maintsy raha ohatra tianao an'le asa izy na tia amaly an'le tolotrasa dia tsy maintsy manana an'izay NIF stat zay dia nampirisika olona be da be le izy sitrao amin'ny sehatry ny ataontsika hoe ara-dalàna zany. Tamin'ny heritaona zany dia na ny vazaha ataontsika hoe mandraharaha eto na ny gasy ihany koa dia betsaka ny somary tsy dia nazoto satria eny hoe betsaka le contrôle fiscal dia le olona zany matahotra hoe raha voahiditra amin'ny resaka hoe ara-dalàna sao dia ohatratran'izay contrôle fiscal zay dia aleondreo manao zavatra kely dia any amin'ny tsy ara-dalàna. Tato anatin'ny 3 volana voalohany tamin'ity taona ity efa nahatratra 520 sahady ireo orinasa tafatsangana teo anivon'ity orinasa ity. Izany hoe mety hahatratra hatramin'ny 10 zany hatramin'ny faran'ny taona. Iankina amin'ny filaminana ara-politika ihany koa anefa izany. Anisany manampibetsaka amin'izany ny famatsim-bola avy any ivelany ahafahan'ny orinasa efa misy mampivelatra ny seha-piariny sy manangana orinasa vaovao. Tsy amin'ny alalan'ny etra-miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana ihany fa amin'ny alalan'ny famoronana asa terak'izany indrindra ihany koa. Hoesorina ny fiara ventre sy ny décodage eto Antananarivo tafiditra amin'izany ny eo Analakely sy ny eny Anosy. Vinavinan'ny commune anatsarana ny fampiasana ny parking eto Andrenivohitra izany ampitomboana ny vola miditra amin'ny kitapom-bola ny commune. Tsy mbola misy taitra amin'izany fanambarana nataon'ny commune izany loatra nefa ireo mpanao bizina. Fanadihadiana nataon'ny Nandriana Rajanson. Efatra amin'ny andro ndrazana masika Guiwili no nisian'ny fanesorana ny fiara vendre sy ny mpanao décodage itony saingy tsy nahomby hatramin'izay araka ny resaka nandeha teto Analakely androany. Antony tsy dia mahataitra loatra ireo mpanao bizina ity rehefa maheno ny vaovao tahaka izany hatramin'izay. Miala kely ety herinandro na tapabolana izy ireo dia miverina tsikelikely indray. Mizara roa ny hevitr'izy ireo momba izay fanesorana azy izay.
Raha misy no fampidiniana matotra zany hoe misy basy ara-dalàna dia tsy maintsy miditra amin'ny ara-dalàna raha ohatra ilaina le izy. Ohatra le toerana akaiky zany dia tsy maninona fa raha lavitra kely izy dia manahirana be amin'le olona mpanjifa le izy satria tsy maintsy ho fampidierevana ihany le mampanjifa sy ny mpivaro. Asa fitadiavana ohatran'ny asa rehetra ihany zany ty asa ataonay ity fa zay manaiky amin'le fandaminana amin'le hoe occupation parking dia tokony ferana fotsiny zany ny parking mivarotra automobile hoe ao anatin'ny ray andro izy mahavita adiny 5 dia tokony ando 5 000 zany ray andro. Zay aloha no fijeriko an'le izy satria raha hoe iovaova toerana eo atokana fotsiny fivarotana amin'ny fiara dia angamba ampy zay satria zay koa vonina anara-dalàna. Ny zava-misy tsy misy na inona azo ataon'ireo mpiandro parking intsony rehefa tsetsina ny toerana. Mazany izy ireo no mifamaly matetika amin'ireo mpanjifa mahakasika izay ady toerana izay. Ny parking voafetra ihany ny tômôbilina zaka ka rehefa feno ny parking dia tsy voatery mandalo fotsiny zareo fa tsy afaka mipetraka intsony. Tsy azo lavina fa tsy maharaka ny isan'ny fiara mifamezivezy intsony ny parking eto andrenivohitra. Ankehitriny miisa 10 ireo parking miasa ho an'ny fiara 2 alina sy 1 hetsy eto Antananarivo. 200 ariary isaky ny parking sy isaky ny ora iray no aloha amin'ireo carte parking ireo, izany hoe 900 ariary isan'andro no vola azon'ny commune raha miasa ao anatin'ny 7 ora. Raha ny fanazavana avy amin'ny commune dia fanomezana fahafa-po ho an'ny mpanjifa parking no anaovana izany. Izany hoe tsy tokony isy fiara iray mipody parking iray ao anatin'ny ray andro fa ifandimbiasana ny toerana. Noho izany raha iverina fa misy fiara 10 mifandimby toerana amin'ny parking iray ao anatin'ny ora iray dia efa mahatratra 2,000 ariary izany. Izany hoe manodidina ny 9 alina sy 1 hetsy ariary izany no vola miditra ao anatin'ny kitapon'ny commune ao anatin'ny ray andro. Rehefa ny saina dia amanjato ny isan'ireo fiara amidy fiara manao décotage eto Analakely. Izany hoe manodidina ny 2,30 ariary isan'andro izay no efa azon'ny commune raha toa leo izy ireo. Nampatsiahy hatrany anefa ny commune fa tsy resa-bola no antony fanesorana. Tsy hoe manana 8,000 francs par jour dia anaty parking ity tsy dia izay loatra ilay izy. Tena tandrotrika ao anatin'io dia ny antongon'ny olona tsirairay anana anjara amin'ny parking. Ka ao anatin'ny adiny iray mety tômôbilina 3 mety tômôbilina 2 ny anovan'io parking io. Izany hoe mandraparivin'ny andro mety tômôbilina 5,000 na mihoatran'izany ny anovan'io parking io. Ka antro ny ataonay mba ifanaraka ny mpanjifa rehetra tsy hibodo an'ireny parking ireny fa mba heritreritra koa ny sasany ihany ao anatin'ilay izy. Na izany aza nefa isan'ny akony andrasana ny fitomboan'ny vola miditra ao amin'ny commune araka ny loharanom-baovao hafa tafaresaka taminay. Nisy ny fifampiresahana teo amin'ireo mpivarotra fiara sy ny commune nanomboka omaly makasika izay fanesorana ny avondra sy ny décotage izay. Rehefa eny andotam-penaka no heverina amindrana azy ireo, mbola tsy fantatra kosa hatreto ny fotoana anaovana izay fanesorana izay. Miverina amin'ny fanamboaran-dalana indray ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo, firaisana enina eto andrenivohitra no voakasika izany ary hanomboka amin'ny talata ho avy izao ny fanamboarana ny lalana. Tafiditra ao anatin'ny vinavina ny PDS na Antananarivo ity hetsika ity, tsy vao izao no nanokana vola hanamboaran-dalana ny commune saingy tsy maharitra ireny tetikasa ireny. Fanampanazavana ary iarana amin'ny Nandriana Radranson. Ny lalana Antananarivo rehetra no amboarina ary isy ny lalana ho tapaka. Amin'ny faraparan'ny herinandro ny fiadidinan'ny tanàna no hanao fanambarana makasika ny rindran'asa sahaniny. Fa matsimbola mitetina 3 faingo 900 lavitra ariary avy amin'ny filohan'ny Repoblika no anatanterahina ny asa. Mirefy 5,000 sy 3 alina metatra toradro ny refin'izay lalana amboarina izay, aharitra 3 volana izay asa izay raha ny vinavina ny fiadidinan'ny tanàna. Ankoatra ny ateviny ny goudron izay tsy mahafeno 15 cm ny akamaroany eto andrenivohitra dia anisan'ny mahatonga ny fahasimban'ny lalana vetivety koa ny vesatry ny fiara entiny. Ankehitriny mahatratra 2 alina sy 1 hetsy ireo fiara zakain'ny lalana mirefy 70 sy 200 km isan'andro. Ho an'ny eto amin'ny firaisana faharoa manokana dia efa nanomboka androany ny fandrefisana ny halavan'ny lalana. Ity farany izay mampitaraina ny olona indrindra rehefa fahavaratra. Dia raha tsaratsara ngamany atao pavé ohatrany ity eto lokely ity satria io zao pavé io nefa dia partie sasany ity goudron dia jereva io pavé tsy miontsona mihitsy fa dia izy io tsisy miala tsisy miendaka mihitsy io pavé fa dia betsaka amin'izao nefa anisan'ny lona rano io pavé io dia jereva nefa le goudron gogoka amboarina io dia sasatsy fotsiny ny olona nanamboatra an'io. Ny problemanay zany aty dia le rano zay zany mipetraka amoron-dalana amin'ity amoron-dalana ity dia le rano zany midina avy any ambony any efa rano be mihitsy dia mandrikeran'ny arabe dia avy eo mitombaka makaty amin'ny tranonay dia avy eo le izy le tranonjanako atsy ambadika aty zany
maniotra ny hoe manieka rano mihitsy zany le zanako raha vao avy le orana. Tokony ho zavaina tsara zany le kanal satria ny kanal iny zany tsetsy raha ty le dalina iny zany feno le fahatsanga be midina vary iny dia lasa tsetsina le izy a dia lasa tsy feno rano be ty lalana ty dia lasa tsy mesimba foana le lalany. Antoka iray haritany lalana noho izany ny fisian'ny tatatra amin'ny sisiny roa ho an'ny eto-ndomandry seza manokana ohatra. Misy ampahany amin'ity lalana ity no avoazina tanteraka, ao koa ireo tampianana fotsiny lavadavaka aminy, miankina amin'ny aratsiny raha ny fanazavana tamin'ireto mpamboatra lalana ireto. Asa goavana noho izany no miandry ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo na amin'ny alina na amin'ny atoandro no hanaovana ny fanamboarana, dia anelingelina lafin-javatra maro izany. Niakatra ny fampanaovana androany ireo olona sy voasambotra tamin'ilay raharaha vola sandoka efa notanterina teto amin'ny KOLO TV ihany moa ny vaovao mahakasika an'izay tamin'ny fiandohany ity herinandro ity. Raha tsy ahivina, tambazotra iray mpanao vola sandoka no sarony sampandraraha misahana ny fikarohana momba ny eloka behivavy ao amin'ny fiadidiana tamin'ny farany herinandro lasa teo. Fandiadiana iarana amin'ny zorako tondrina. Asa terivozina mandra-pahafatiny no miandry reto andehan'olona maromaro reto raha ny voalaza lalàna manan-kery eto Madagasikara mikasika amin'ny fanaovana vola sandoka. Lalàna izay misoratra amin'ny ravim-bola tsirairay na dia tamin'ireo ravim-bola sandoka namboarin'izy ireo aza. 7 izy ireo nefa voasambotra ary mbola karohina ny namany sasany. Vola sandoka mitetina 3,7 tapitrisa ariary no efa sarona treto. Raha ny fanadihadiana nataony avy eo anivon'ny zandarmarim-pirenena nefa efa mahatratra hatrany amin'ny 7 tapitrisa ariary ihany ny vola sandoka efa natotan'ireto andehan'olona ireto. Fa nisy réseau na mpanao vola sandoka satra tamin'ny herinandro iny ary tsy mba vola kely any Manoro no partany vola io ka tokony mailo any Manoro zay moa fa misy fiarah-miasa amin'ny mpitandro filaminana any amin'ny faritanin'ny Tomasina any Manoro efa nisy message natao rehetrarehetra tokony perquisition ataony zareo fa dia tokony mailo zany tsika amin'izao fotoana izao amin'ny resaka vola sandoka. Raha tsy ahivina, olona iray ny voasambotra tena manodidina anakady-bahoaka iny. Nahitana vola mampiahy tany aminy ary ny antsony zandary avy hatrany ireo manodidina. Ity lehilahy tratra ity no nanondro ireo namany avy eo. Enina no voasambotra teto andrenivohitra ka isan'izany ny 3 lahy avy any Ambohimamora Betatafika izay mpamatsy ireo fitaovana maro samihafa ireo ka tratra niaraka tamin'izy ireo ny fitaovana fanaovan'izy ireo vola sandoka. Nahatratrarana vola sandoka misimisy ihany koa tao an-tranon'izy ireo rehefa natao ny fisavana. Ny 3 tamin'izy ireto kosa dia tany Manoro no voasambotra. Tany amin'izy ireo no nahatratrarana ny ankabeazan'ireo vola sandoka efa eny am-pelantanan'ny sampandraraha misahana amin'ny fikarohana momba ny eloka behivavy hatreto. Ny taona 14 efa nisy ihany koa ny tambazotra iray manontolo izay tratra tamin'ity raharaha ity. Raha ny fanadihadiana hatrany, iny faritra tsy nananosiny no tena naparitahan'ireto andehan'olona ireto itony vola sandoka itony. Tokony ho malina arak'izany ny rehetra. Fa tsy ny vola ihany fa efa misy mavita manao osika ihany koa amin'izao fotoana izao ireo chèque carburant hatramin'ny tapaky ny volana martsa farany teo efa misy ny sekala vaovao miasa ho fisorohana izany ary ireo sekala vaovao ireo ihany no miasa eny anivon'ny Tobin-dasatsy. Tsy vaovao intsony saingy efa mahazatra ny mpitandro ny filaminana ny mampatsiahy ireo vahoaka hitandrina amin'ny fotoana ny fety tahaka izao mandritra ny fetin'ny paka dia hiara-iasa ny polisy-pirenena sy ny zandarmaria-pirenena amin'ny fitandrona ny filaminana ao anatin'ny herinandro masina sy ny lundi de Pâques isy ny fisafonana eny an-dalambe na eny an-tanan-dehibe eny fa na eny hatrany amin'ny elakelatrano aza. Efa vona hiatrika ny fety ny mpitandro ny filaminana ny tombo 320 sy 2 ny isan'izy ireo iasa raha toka 700 izany tamin'ny taondasa. Arovetrany ary ny antsiprian'izay. Fa io no anentanana zany ny mpampiasa ny arabe fa ny fanakanana fisavana zay tao polisy na zandary eto faritana Antananarivo eraka Madagasikara moa zany fa eto Antananarivo misako dia amin'ny toerana misy tanàna ihany sy ho tanan-dehibe ihany fa na tanàna 4 tafo na 5 tafo dia tsy maintsy amin'ireny zareo mipetraka. Fa ny anentenantenany dia tsy manakana fiara fa mitandro miady amin'izay mety ho tsy fandriampahalemana eny an-dalana eny. Ka raha sela mahita zandary na polisy akebakeba tany dia tsy azo atao ny mijanona fa mampandeha kosa ny polisy na zandary izay manao polisy zaroa dia amin'ny toerana lalovana mba anatratrana reny olona reny ohatra ka tena jiolamana reny na fantan'ny polisy any aloha na le zandary any amin'ny toerana fa misy namany manao poste de surveillance.
Rehefa fotoanany fizarana karama toy izao sahirana ireo be antitra amin'ny fakana ny fisotrondronony tamin'ity indray mandeha ity na dia nalefa aloha azy noho ny isam-bolana izany dia tsy manova loatra ny zava-misy amin'ny telo maraina ny akabeazan'izy ireo dia efa mifoha mamonjy ny filaharana ampolon'izy ireo no tsy maharainandro fa miandry ora maro manoloana ny vavahadiny ireny toeram-pandraisam-bola ireny ary vetrany ny fanadadiana. Amin'ny efatrora maraina dia efa feno be antitra manoloana ny vavahadin'ny perception principale ho anavaratrano ety Anala Mahitsy. Olona efa nahazo azy taona avokoa ny tazany ety milahatra toerana fahaka ny fisotrondronono. Sahirana ihany aloha le fakana azy isaky ny hoe fotoana ohatr'izao satria za zao amin'ny telo sasany maraina dia efa niala tany. Avy any Tsofinondry. Na dia efa andro faharoa amin'ny fizarana vola azy androany, mbola maro be ireo zokiolona ny tonga milahatra vao maraina ety an-toerana, misy amin'izy ireo no avy lavitra. Ny fijaliana aloha dia tsoatran'ilay taloha, satria tatoato efa nisy fivoarana kely. Na dia toa hoe niala vao maraina azy any toerana misy antena dia ny filaminana aloha dia misy kely. Fa le amin'ny le fidirana mandeha makoa rehefa misokatra izy amin'ny premier jour dia fijaliana ihany, fa le deuxième jour ohatran'izao tsy dia manina loatra. Ohatranao zao efa tamin'ny firy ny ala tany atrany? Tamin'ny telo sasana zao niala tany tanàna. Any Ambomanga kely. Eto avokoa ireo zokiolona avy aty avaratrano no mandray ny fisotrondrononony. Anjatony maro izy ireo no tsy maintsy manatony aty rehefa fotoana toy izao. Amin'ny 3 ora maraina dia efa misy olona mijoro manoloana ny vavahady. Tsy nahazo vola tamin'ny omaly ny akabeazan'izy ireo. Raha nambaran'izy ireo, vao maraimbe tahaka izao ihany koa dia efa filaharam-be mihoatra ny 200 metatra no teto omaly. Eo Ambatobe no mipetraka ity raim-pianakaviana iray ity. Na dia akaiky azy izy, tsy nanaka anazy tsy ho tonga maraina izany. Tamin'ny firy ny tonga teto? Tamin'ny telo sasany zao ny tonga teto. Faiza izany? Ambatobe tompoko. Dia manao sy manao ny fasarana nefa lehibe fo vao maraina be ohatr'izany akafizy. Fa ilaina ihany koa le foazana maraina nge amin'ny lehibe antena tsy maintsy mba ilaina ihany koa le fo maraina. Izany hoe le isam-bolana moa zany dia tsy maintsy mamonjy ny filaharana amin'ny fakana amin'ity pensée ity foana. Na dia efa nisy aza ny fanamorana ny fandraisana ny fisotrondronono ho an'ireo be antitra tamin'ny alalan'ny fanaparitahana izany amin'ny alalan'ireo fikambanana tsy miankina maro samihafa misy eto amintsika. Mbola miafy amin'ny antsika sy ny fifoazana maraina ireo zokiolona vao mahazo ny anjara valikasasarana kely. Tambony taona maro ny asany ho an'ny firenena. Androany no ankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny feo. Ny feo izay everiny maro ho ratsy ho an'ireo izay tsy mahay mihira. Tahaka ny rehetra nefa dia azahoana mari-pahaizana izy io ary misy fianarana izay ratovina mikasika ny fanatsarana ny feo izay maharitra 3 ka hatramin'ny 7 taona. Toy ny zava-maneno sy ny instrument ihany ny feo ary ny famolahana rivotra mivoaka ny avokavoka ho lasa feo ka azo fehezina tsara izany. Ny atsiprian'izay ary miaraka amin'ny Niando Randrenarso. Votre tâche va vous rendre, signor, car avec les soldats, oui, les toreros peuvent s'entendre. Fampianarana ambony momba ny feo roa hatreto no misy eto Madagasikara, ny Swart sy ny Anglican Music Institute na ny AMI. Raha sokajiana tsotsotra misy karazany 3 ny ampiasan'ny olona ny feo. Eo ny feon'ireo tsy zatra mihira, eo ireo mampiasa izany amin'ny gadona variété na pop, ary eo ny feo lirika. Ny feo no zava-maneno no fehezan'ny olombelona voalohany indrindra ka nahafahany nakatahaka ireo zava-maneno maro samihafa ankehitriny. Toy ireo zava-maneno hafa arak'izany mila fahaizana ny fampiasana ny feo hamoaka zavatra tsara. Ny famolahana azy no nianarana any amin'ireo sekoly ambony ahafahana mifehy azy. Ray aloha ny fianarana miaina, respiration zany. Zava-dehibe ho an'ny mpihira le izy. Zavatra ianarana hafa ihany koa dia ny fifehezana ireo lazaina hoe fitaovana mameno ny feo dia appareil vocal zany. Dia ny olona anankiray rehefa hianatra hira dia tokony ho mari-peo, justesse zany. Iny zava-dehibe iny ianarany ankoatran'ilay fahatsarany feo na ny fahatsarany timbre vocal. Ny fahaizan'ny olona anankiray miaina ao anatin'ny hira, ny kanto. Tsy voatokana arak'izany ny olona natao hahira. Afaka mianatra mamoaka feo tsara avokoa ny olona rehetra amin'ny sokajy-taona rehetra. Ho an'ny ankizy, 3 volana dia mety afaka ahafahana mamolaka ny feony. Mety hahatratratra amin'ny 5 taona kosa nefa izany ho an'ny olon-dehibe, saingy miankina amin'ny finiavany tsirairay mandray ny fampianarana.
ho an'ny toeram-pampianarana ambony ami maharitra 3 hatramin'ny 7 taona ny fifehezana ny feo ahatonga matianina amin'izany. Nateraka ny hira avokoa ny olombelona rehetrarehetra fa ny tsy fampiasany azy hatramin'izay hatray no tsy ahafahan'ny fea ny feo zay veriny fa hoe tsy hainy no mifehana azy kanefa le izy tena miankina amin'ny fampiasana azy ohatra ny manao mamolaka fanatanjahantena anankiray vaovao ohatra ny pratike sport vaovao anankiray ny mianatra feo dia rehefa manao foana ianao dia voafolaka ho azy. Tsy mbola afaka mivelatra loatra ireo tanora mahavita fianarana mahakasika ny feo an'ny eto Madagasikara. Tsy mbola anatin'ny kolontsaina malagasy ny fifehezan'io kanto io. Manao ny fianarana any ivelany avokoa araka izany ireo tanora nahavita fianarana mahakasika ny feo eto Madagasikara. Eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena kosa indray dia hiatrika ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany any Japon ny mpikatrika karate mivondrona ao anatin'ny Madagascar Japan Association izay ho tanterahana amin'ny volana Oktobra ho avy izao. Manandanja amin'ny firenentsika ny fifaninanana iraisam-pirenena toy izao ary ireo mpiofana hotsongaina izay ho solo-tenantsika dia antenaina fa hitondra avy ny fanevam-pirenena malagasy. Fandiadiana iarana amin'ny Martsaona. Miatrika fiofanana mandritra ny andro maro etsy amin'ny kianjan'ny tafony Mahamasina ireo mpikatroka karate ao anatin'ny MJK na ilay antsoina hoe Madagascar Japan Karate Association izany. Zava-dehibe tokoa no andraisan'izy ireo amin'ny fifaninanana ny fidina ny tompon-daka eran-tany izay atao amin'ny titoana ity ka ireo mpikambana ao anatin'ny JK ihany no mandray anjara feno ao anatin'izany. Fiofanana ho an'ny mpampianatra, fanadina-danina ary compétition atao amin'ny sabotsy. Ka io no tena important mihitsy ny compétition izay ifidianana ny ankizy handeha ho an'ny Japon amin'ny Oktobra hanao championnat du monde ny JKA fa championnat du monde ihany akory fa JKA fotsiny io. Dia izay no tena nanaovana an'io préparer ny zavatra io. Ka amin'izao fotoana izao dia misy ny sensei Lotier, sensei Moko Patrice no tonga eto mampiofana. Izy io zany dia nahazo grady ambony mihitsy any amin'ny Japan Karate Association izay fohy be mihitsy an'ity karate Madagascar ity. Ohatrany Madagascar zany efa affilié any Japon, misy eo amin'ny 110 pays eo. Ny kiasy dia efa tafiditra ao amin'izao fotoana ara-dalàna daholo mihitsy. Zany ny heviandreo aty foana mba hitondra an'izany sy hanome zava-baovao. Ka hatramin'izao moa zany misy koa ny gasy makany ihany eto amintsika. Sahala amin'ny sensei rivo reny fa le oeto manana indraindray tsy dia mbola ampy dia izay mbola etsony azy foana hatramin'izao. Tsy hoe sanatriany vavako ireny gasy tsy mahavita azy. Manandanja ny andraisan'ny Madagasikara amin'izay fifananana ho an'ny fidina ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny ayady karate izay ka ao anatin'ny izay fifananana sy ny fiofanana izay no andrafitra ireo ekipa malagasy iaro ny voninahim-pirenena ao anatin'ny JK izay antenana sinoana fa manana ny avo teknika ilaina isika amin'izay sehatry ny ayady karate izay ary betsaka ny fanantenana amin'ny androm-bahantsika izany medaly volamena izany. Kianshava 3 taona nanaovana ny asan'ny mpanoratra sy nampiteny sary amin'ny alalan'ny sary miaina tsobily volamena eo amin'ny tontolon'ny zavakanto ary mbola manana ny lanjany ihany ankehitriny miaraka amin'ny tranom-pamokatra Marvel mpanatotosa horonan-tsary any États-Unis amin'izao fotoana izao. Anisany nazahoana diplôma ho an'ny Guinness 424 ity zava-bita miavaka manatantara iray ity. Ary vetrara ny fanadihadiana mikasika an'izay. Telo amby 70 taona ny lehilahy mpamokatra sy mpanao sary ho lasa sary miaina no nalalana azy hatramin'izao. Ken Shove fantatra amin'ny tantara maro toy ny Capitaine America, Dr. Kildare, Dark Shadow ary ny arahana namokatra tamin'ny Marvel. Sary miaina misoratra amin'ny anarany ihany koa ny tantaran'ny Stan Lee
Antony sarika azy hitodika amin'ity zavakanto ity fony izy 7 taona ny fahitan'ny sary miainy Tarzan nataon'ny Al Forster ary nanintona azy anaingam-pana amorona ho azy manokana tamin'ny taona 1970. Tsy mbola nahazo sehatra ny famokarana ny sary miaina tamin'izany fotoana izany saingy 30 minata izy ireo no nivondrona nanainga ny studio misy azy ireo. Ny taona 1970 no niara-niasa tamin'ny Stanley ny lehilahy ary nanomboka namokatra niaraka tamin'ny Marvel Comics. Ny tety firenena tany Européenne ny karoka sy ny fampizarana fahaizany sy ny traikefa nananany. Ny mampiavaka ny sanganasany amin'ireo mpanao sary hafa ny fahaizany manoritra ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina andavanandro fa tsy ny amokatra sary hero na ampatahotra. Mitaky fotoana maritra ny famokarana izany raha toka herintaona ny kely indrindra tao anatin'izay 30 taona niasany izay. Tsy mijanona treo ho azy ny fikarohana sy ny fitiavana manao sary fa mbola mitoetra amin'izao fotoana izao. Fikirizana sy finiavana ahatratra ny tanjona no azo amin'ny tinana ny fiainan'ny Ken. Tsy vitsy ihany koa ny malagasy voasarika amin'ity taranjany zavakanto ity. Ao ireo manao izany fialam-boly, ao ireo manao fitadiavam-bola. Olana sedran'ny mpanakasy malagasy ny tsy fisian'ny fianarana eto amintsika ka lasa ireo manana fafana ihany no afaka mitrandraka ny fahaizany any ivelany. Arainao arinan'izao fampahalam-baovao izao ny fandaharana kolotsary izay iarana amin'ny Minso ho an'ny androany moa dia hitondra antsika vaovao mikasika ny Nary Arthur izay peintre aquarelle i Minso. Amin'ny 7 kosa no anarahinao ny Basket Academy fandaharana manokana mikasika ny tontolon'ny fanatanjahantena taranja basketball. Dia izay koa no mamarana ny fampahalam-baovao any androany ko aza misaraka amin'ny KOLO TV fa maro fandaharana afaka arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity. Ny tena kosa dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.